ny tena fiainan-dra malagasy. Anisan'ny tanorana fanafo nandritra ny tolona faranteo Mikolo. Tato ato dia maro ny resaka nandeha tao anatin'ny tamanjotra-tserasera mahakasika azy. Andeha ary ho fantarintsika eto amin'ny tena fiainan-dra malagasy ny mombamomba azy sy ny fiainan'ny taloha nandritra ary tao aorianan'ny tolona. Anarako Ranaivonirina Mikolo ny natiora, teraka tamin'ny 5 mpianatra ary ihany koa conseil technique ny premier ministre amin'izao miteny izao. Tahaka ny olona rehetra Mikolo, nikatsaka izay mba nahasoa ny fiainany, nanao izay ho afany mba hatafita azy amin'ny fianarana. Talohan'ny tolona moa izany ny fiainako dia mpivarotra savony ny tena asako, mba nohanako ny fianarana izay ataoko ary ihany koa manadio ny tranonako an'olona. Ireo tena fitadiavam-bolako izany hividianana polycopy sy sakafo ary firehana tomobila mandeha mianatra. Tena nanahirana sy tena hoe sahirana tokoa aloha tamin'izany, satria misy fotoana efa manomboka tena hoe adiny iray ny kory izay vao tonga ao am-pianarana ohatra, fa tsy napakivy nefa izany na dia hita ary hoe tena sahirana. Misy fotoana ary mondra indray tsy mandeha savony dia manapa-kevitra hoe aloha tsy mianatra amin'ity volana ity izany fa tsy ampy ho vola hoenty miady. Ny namany no nanoro azy nahafahany nanamboatra savony ary teo ihany koa ny fikarohana manokana izay nataony na mpaomby izany fanaovana savony izany. Manana namana maromaro moa izany mpianatra eny amin'ny Polytech ary ihany koa mpianatra eny Ankatso amin'ny resaka chimiste. Ny zavatra nampianaran'ny zareo anahy, ny zavatra ihany koa nefa nijereko tao anaty intelligence artificielle nanampiako ny traikefa izay namentra zareo anahy, manafahako namokatra n'io savony io ho tonga amin'ireny endriny ireny. Vao afaka baka tamin'ny 2022 tena nanao ilay savony tamin'izany, mbola vao 17 taona tamin'izany. Noho ny fahatsapana fa tena mahantra ny malagasy no nanosika amin'ny Mikolo ny tolona ary tena namoaka ny rehetra tao am-pony izy tena kianja. Ho anahy manokana angamba ny natsapa fotsiny tena mahantra loatra ny malagasy. Hitantsika foana ny vidim-piainana miakatra foana nefa ny fampianarana tsy zarisary, fahasalamana tsy zarisary ary ihany koa ny fandriam-pahalemana, ny asa mahavelona, ny produit premier nécessité na ny filana fototra amin'ny sakafo dia tena hoe lafo nefa koa nefa mbola tsy ara-dalàna. Natsapana ny girifiry tena hoe ireny teneniko teny an-kianja ireny moa sosiety sy voatavo tena mafy izany tsy ireo nefa ny ratsy fa raha hohanina matetika kosa efa tena tsy rary ny eka intsony dia tsy zakako ilay izy dia nitolona avy eo. Ny aina ny fahatapahan-jiro lava reny tahaka ny olona rehetra Mikolo tamin'ireny fotoana ireny ary nahatsapa fangirifirina tokoa tao anatin'izany. Mpatsivo kely aloha ny taloha dia tena hita hoe tena ao anatina fianarana tsara ny tapaka ilay jiro. Dia ny mianatra ianao dia tapaka ny jiro. Amin'ny andro alina tena ilaina ilay jiro tsy mandeha. Amin'ny andro atoandro raha mba sendra mba hijery télé dia efa ohatry ny isan'andro tapaka indray ny jiro. Dia misy fotoana indray hoe verina ilay jiro dia avy eo tapaka tampoka nefa ianao anatin'ilay tena hoe misy asa tena ataonao ohatra mandeha mety volo ianao, vao tapaka ny atsasany dia tapaka ny jiro. Enta izany nanitolana ilay lohody ary manahirana. Raha ny hita amin'izao aloha izany tena efa mba misy fiovana kosa ilay izy raha oharina tamin'ny taloha ary mahatsapa izany tsirairay avy volana io. Ankehitriny Mikolo dia hita fa efa misy fiovana ny fiainana, efa mba mizotra makany amin'ny fahatsarana fa tsy toy ny teo aloha intsony. Raha ho an'ny olona miasa tena aloha izany amin'izao ohatra hoe manao soudure sy hoe manao ireny ouvrage métallique mampiasa ataontsika izany hoe izay mampiasa courant ireny aloha izany mba nivaha kely amin'ny ampahany olana zareo hoe amin'izao ihany koa ianareo namana mpanao gazety dia mahatsapa hoe mba efa mahazo fahalalana amin'ny tena hoe maka sary ary ihany koa maka vidéo amin'izao tsika amin'ny teny izao. Ny zavatra hita ihany koa dia na ho anay vahoaka ihany koa dia afaka malalaka amin'ny teny
efa nisy fiovana kely ihany zany. Ary mahita koa tsika amin'izao fa navidim-piainana ary somary mijanona kely amin'izao, tsy niakatra be ohatrany teo aloha intsony. Hitako nisy fiovana goavana ihany koa ny eo amin'ny resaka kolikoly, somary lasa mifampatahotahotra amin'izao miresaka kolikoly. Mba efa hita zany hoe mba efa mizotra makany amin'ny mangarary Madagasikara amin'izao, fa tsy afenina mbola misy nefa zavatra maro izay miandry sy takiana amin'izao. Mandroso miadana tsikelikely fa tsy ohatrany teo aloha hoe tsy ohatrany teo aloha hoe miemotra farak'izay aingana. Izay zavatra hitako aloha zany amin'izao. Eto amin'ny lalana tokony alehan'ny firenena, filoham-panjakana Colonel Mikael Rivahoaka miteza hoentina manekia izay zavatra mety hoe ety ka hita fa mahasoa antsika. Aza menina ambadiky ny compte fake fa miseho vatana mba hiainona ny hevitra ao. Ny tena fiainan-dra malagasy.